Rehefa misy ny trangana fampiororona tahaka ireny dia tsy maintsy atevenina ny filaminana sy ny fandriampahalemana noho izany tsy maintsy mametraka ny lamina ny vondrona Europeanina ialana amin'ireo olana samihafa izay lalovany ankoatr'izay mandalo olana ara-toe-karena ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Napahafantatra ny paikady ankapobeny amin'ny politika mpifandraisana amin'ny any ivelany sy ny fandriampahalemana na ny stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité ny vondrona Europeanina androany ka tetỳ amin'ny fitoeram-pampianarana ambony IEP-Pandrana no nanatanterahana izany. Ny asa fampiororoana, ny tsy fahamarina toerana ara-toe-karena, ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisan'ny zavatra iainan'ny Europa amin'izao. Manoloana izay indrindra dia amafisina ireo ezaka eo amin'ny sehatry ny fiarovana niady atao amin'ny asa fampiororoana, jerena akaikany koa ny sehatry ny angovo raha tsy laza afa-tsy ireo ary mila mirahina ihany koa ny vondrona Europeanina. Ho an'Andriamatoa David Rajone ny tompon'andraikitry ny IEP dia teboka telo lehibe no azo tsoahana tamin'ny famelabelarana izay nisy androany. Raisina dia zavatra anankitelo. Voalohany indrindra dia inona disadisa ananan'ireo firenena mikambana ao anatin'ny Union Européenne dia mihoatra n'izay disadisa izay foana ary zareo eo amin'ny fifanakalozana izany voalohany. Faharoa dia ilay hoe fametrahana ilay rafitra ahafahana miara-miasa ary izay rafitra izay zany dia io zany androany resakantsika momba ny stratégie globale momba ny sécurité. Hitanareo amin'izany zany fa ny Union Européenne dia manana vina vaovao hanana ny ezaka izay ataony ivelan'ny Europa fa tsy hoe ao anatin'ny Europa ihany. Dia ny fahatelo dia ilay hoe firaisan-kina nga za tsy dia ny fihavanana za tsy dia fihavanana ohatra hoe atsika malagasy fa ilay firaisan-kina ny zareo dia miankina amin'ny ataontsika hoe sotoavana voalohany dia démocratie, paix, stabilité ary indrindraindrindra zany ilay ataontsika hoe prospérité. Raha resana manokana ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara dia tanjon'ny delegasion'ny vondrona Europeanina ny ampianan'ny fahantrana eto amintsika. Mikendry hatrany ny isian'ny famarina toerana maneran-tany ny vondrona Europeanina ary tokony isy ihany koa izany eto Madagasikara mba ahafahana miatrika pitoniana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Amin'izao moa tsy mionona fotsiny amin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana ny vondrona Europeanina fa misandrahaka amin'ireo fiarahamonim-pirenena izay fifandraisana izay. Tsy ny resaka politika sy toe-karena ihany fotsiny no hitondran'ny tantsorika fa ny sehatra ara-tsosialy na ny sehatra ara-panatanjahantena ihany koa.